Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina babalala no enona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa ny benay tena komena aminao eto androany dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra dia matoky somino fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity. Tonga izay fotoana izay raha tsika ifampaherezantsika ao anatin'ny adin'iray sasany ato anatin'izao fandaharana vavaka fiambenana izao ka dia manasanao ahatratra amin'ny farany adin'iray sasany iny raha tsika matoky fa tsy ho verimaina akory ny fotoana izay laninao eto androany. Ko dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Ara-piaina manokana raha androany nao vao tonga niaraka taminay teto za dia resy lahatra fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto raha lasina bavamalala. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny fanazy resinao kisendrasendra ny fatongavanao eto fa resy tombono anao misy hoe mbola mare tenin'Andriamanitra indray amin'izao alina izao na mitovy lera aminay anao mino fa ity ngamba ny fandarina faraparany mety hitantsika efa faraparany ihany izy ity efa alina alina ihany dia misaotra anao mbola tonga eto maharitra hatramin'ny farany amin'izao alina izao na dia efa alaza ny andro. Iny tompo isika rehetra tonga soa ho antsika rehetrarehetra na voavoalohany tonga eto anao na faharoa na fahatelony na tsy fantatra. Iny tompo manokana raha nabavintsika Lovlitina, raha nabavy Lovliny niditra voalohany teto androany. Dia tahaka mahazatra moa izay miditra voalohany dia mentsika tsodrano mahafinaritra be miaraka amin'izareo izay any Madagasikara sy any Chine sy ny any Koweït izay rehetra taratara connexion vao tonga mba teo tonga voalohany tao nefa tsy afaka noho ny fahatarany connexion ka dia omena nareo rehetrarehetra ty tsodrano ity ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20.
andininy voalohany no ten'andriamanitra hoe miobiry momba ianao zay tsy niteraka eny velomy ny oby ka manandrata feo ianao izay tsy mbola nihetsyjaza fa ny zanaky mpitondra tena dia maro no ny zanaky ny manambady hoy Jehova. Alanao ny toeran'ilay ianao ary aoka hoenjana ny ambaindainao ka aza vela isiketro na alavaoniko feanao aoreny mafy ny tsy mandainao fa hitatra ny amin'ny akavanina sy ny amin'ny akaviany any amin'ny akavia ianao ary ny taranakao ahazony Jentilisa ka dia asinymponina ny tanàna lao. Halleloia, amen. Tena raha jerena zany teny zany Isaia 4:5 hatramin'ny 7 dia mila mimakomana indray nareo zany halleloia raisom-pinoana fa dia hanitatra ny ambaindain'ny fanjakanareo Andriamanitra, hanitatra ny operan-tananareo Andriamanitra ary alao ny toeran'ilay ianao izy zany ana lehibe anareo Andriamanitra. Amen. Tokisatsika fa misy zavatra ho ataon'Andriamanitra ao ambadibadika zany tsodrano zany dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Ny tompo ranabavy Lovely, razana zo Sylvie, Marina Tiana, Sulina Rosemina, Angelina Diamant, Erika Raka, tonga soa i razana zo Sylvie, Nena Maheny So, Lovely Tina, Sulina Rosemina, Kadaka Malala, mangia faorina fa nitona paorina misy avan-dranabavy kataka nodomandro moa androany dia mamanga ndranabavy kataka mampela azy amin'ny anaran'i Jesosy mahereza vavaka ao anareo ho lasan'izay ny ratsy rehetra mampamangy amin'ny fahoriana ny fianakaviana rehetra ao ranabavy kadaka indrindra fa amin'ny mamanao. Erika Raka, Marina Tiana fanarabaiko teo, Eliza Tsiala, tonga soa Razana Monika, tonga soa ihany koa i Zamina kamaradin'i Jesosy, Tojo Jesosy mandrakizay, Sandola, tonga soa ihany koa Kodanela, Ajadomona, Erika, Sandola Nirina, Yama, tonga soa, Andonirina Suzelle, Felana Rakoto, halleluia, voky lasopy tongotrombo zay maltany amin'ny zoko Felana Rakoto, halleluia. Makasitraka mbola tsaronao le tongotrombo matavy be nentin'ny zoko Felana Rakoto maly fa niona mantsy zay maly. Jesosy amaly fitianao mitsoka matavy ranabavy Felana Rakoto. Noely Fanto, tahiny Jesosy ihany koa Noely Fanto, Noely Fanto, Nambina Tsirambaramiela, Rahalalain Asiny Apôstôly, Marijo, Ranabavlina, tany an Ranabavlina koa maly zay, halleluia, mamy ny ferahana miaraka tamin'ny dada, tonga ty mantsy ny dadan'ny Ranabavlina, vadin'ny Ranabavy Marie Charline, nahafinaritra ny ferahana maly nalainy saraka. Tahiny Jesosy ihany koa Rahala Asiny Apôstôly manarabaiko teo mihaja vadiny Ranabavy mihaja Jesosy Baresy, Radalina Marie Charline, ianao sisa nitsampo maly tamin'ny fionana antenena paorina dia hoavy niaingo nirina Andrenasolo koa niona taminay maly, halleluia, mahafinaritra ny fionana mahay miteny gasy be vadiny nefa vazaha, halleluia. Niaingo nirina Andrenasolo, Ando Andry, tonga soa, halleluia, Tina Sirikoko, tonga soa ihany koa, Farra Heritovo koa niona taminay koa maly, ary maro zany niona taminay zay maly Farra Heritovo sy ny gato, halleluia, ny lela-molitra mihitsy ny ankizy tamin'ny gato raha faly fa dia mankasitraka Jesosy hanonitra vizato eny halleluia. I Koda Leoni, Kadaka, Tojo, Angelina Diamant, tsisy isorana Lovely Tina, Marie Hortensine, tonga soa, i Mami, Nambina, efa narabaiko tao ngambany koa itody Raoly soa, tonga soa, halleluia. Eme manambotsoa, tahiny Jesosy, voatsela koa no nifankahita tonga taty an-trano, halleluia. Izy koa soa meva, Mami, Geneviève Randre Mananjara, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Mankasitraka anareo amin'ny fiarahantsika eto dia maharetary hatramin'ny farany. Hiditra amin'ny vavaka aloha tsika mamy ny fifankahitana, halleluia.
andao atsika anao vavaka alohatsika anao vavaka aloha tsika metraka ny fotoana eo ampilatanan'Andriamanitra dia aorinan'izay ihaino hiritsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny Jesosy isika mianakavy andao ampandrosotsika ary ranavavitsika Berta vavany Koety izy no hitondratsika anatin'ny vavaka amboanany fotoana androany dia iresatresaka kely tsika rehefa eo tahiny tompo ranavavy Berta anao avy hatrany ny fitenenana. Makasitrika pastera manome fitenenana tahiny Jesosy pastera mianakavy dia tahiny Jesosy atsika rehetra falibe tafahoana amintsika ary misaotra an'Andriamanitra mbola tonga soamantsara atsika andeha hiandry ny fahatongavan'i Jesosy amin'ny alalan'izao alina izay efa mangina kanefa mbola nitsehan'Andriamanitra ny foampanantsika tsirairay avy tonga andeha hiandrandra izany fahatongavan'Andriamanitra izany. Halleluja. Iara hivavaka isika amin'izao fotoana hametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Misaotra anazy Jesosy malala tsara indrindra satria ny tantaninany vimbinao na makivaky nandritra n'igny tontolo herinandro izay efa lasa Jehovahandriamanitra ka nahatratra izao herinandro vaovao izay andeha hiandrasanay ianao hiambenanay ianao amin'ny alalan'izao fotoamba afaka maminay izao. Be ny ratsy izay nataonay tompo tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao ny fona mibebaka eto anatrehanao izay ka mamindrafo aminay tsy miafiny aminah tompo malala ny vorinay amin'izao fotoana izao mangataka ny fanatrehan'ny fanahy masinao hiasa manan-kery amin'ny tokantrano tsirairay avy ary anganeko tompo ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao androany sy hamelabelatra ny teninao eo ny hanandatra ny fiderana fanandratany ny voninahitra ao engane tompo amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny fanahy masinany afahany tsirairay avy anatanteraka ny amin'izany fotoamba afaka izany ary ny rano mahery nandrakotra ny fitaovana any amin'ny fotony any amin'ny pastera Jehovahandriamanitra afahanay hanatontosany amin'ny alalan'izao fianona ny amin'izao fotoam-bavaka izao ary rakofony rano mahery ny connexion tsirairay avy afahanay hifantoka ary izay rehetra tsy ambolenao hagnelingely nanay tsy afahanay hifantoka aminao Andriamanitra dia tsy anan-kery tsy anam-pahefana fa ny rano mahery no andrakotra ny momba ny rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetra entinay hanatontosana izao fandaharana izao manatrea feno eto ana Jehovahandriamanitra atao votaka ny sabatra roa lela tsatoka ao anatin'ny fonom-piany tsirairay avy ny teninao androany ary tonga fandresen-dahatra hiakaiky sy handray indrindrandrindra hanohana ny fahatsarana mandrakariva noho ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy anay no ametrahanay ny amin'izany vavaka izany. Misaotra reo voninahitra ho anareo ihany tompo. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ny ranavavy tika Berta tamin'ny vavaka matsiro dia misaotra ranavavy Berta dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Filazana kely alohan'ny hidirantsika amin'ny hira sy ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny 4 avril ifo 5 izany hoe talata 4 avril ifo 5 avril no anatosantsika ny Pasika ara-baiboly atao amin'ny fandaharana andramaka izao. Dia samy miomantsika ao amin'izany satria dia efa tapatapabolana mahery kely sisa tapabolana mahery kely hoe sisa mandeha ataontsika hoe 20 jours latsaka samy miomantsika ny amin'izany satria zava-dehibe ny fankalazantsika ny Pasika. Dia efa niteny taminareo moa zay fa ny Pasika tsy hanao live ohatr'izao tsika izany hoe io talata ny Pasika io zany io talata 4 avril io dia tsisy fandaharana tsisy ny fandaharana vavaka fiambenana satria anao alim-bavaky ny Pasika ka ny alim-bavaky ny Pasika dia tsy ataontsika live eto akory fa fandaharan'ny Pasika dia ataontsika ny anaty Zoom. Ianareo rehetra izay hiara hitandrina Pasika aminay dia miteny amiko nareo alohan'ny faran'ny volana Mars dia anokafana groupe messenger dia ao isika no mifandray mifankahalala satria mety misy aminareo mety mbola tsy mifankahalala aminay satria ny ankizy eto zany dia efa azo antoka fa ny groupe izay maresy dia ao anatin'izay groupe izay daholo
dia miteny ampy reo dia anokapina groupe dia mila mampiditra zoom ianareo ka zoom anaty zoom natanterantsika ny paska ary mavaka ny paska izay manomboka amin'ny 7 ora alina tarika fotoana mampionina dia mitoro-teny ny tenako a dia mandray fanasan'ny tompotsika dia faranantsika amin'ny fidirana mafinaritra be. Alleloia. Raha manana fahafahana ianareo anao tahaka ny tenako hoe maka permission kely ny larobia za zao naka permission amin'ny larobia 5 tsy asa zany a dia dikan'izany mba afaka miaritra hatramin'ny elaela mihitsy ny amin'io alina io a dia mba makaina ny apitso. Alleloia. Tsisy fandraisantsika zany ny sabata 1er avril fa tao dia paska ny fandraisana misaotra mampionina amin'izay fanazavana zay. Tsisy fandraisantsika amin'ny sabata 1er avril fa tonga dia paska no ataontsika. Zay ny filazana voalohany. Samy miomakomana zany amin'izay paska zay fa dia paska fandresena tadidio fa ny paska dia na fandringanana na fandresena. Fandringanana ho an'ny Egyptianina sy ny fahavalon'Andriamanitra. Azagaga ianareo raha rehefa andro paska matetika misy loza mahatsiravina mitranga dia misy faty olona maromaro ndosy fahafatesana mety misy loza mitranga. Ny paska dia fandringanana ho an'ny fahavalon'Andriamanitra fa fandresena famonjena ho an'ny sakaizan'Andriamanitra ka anjaranao no misafidy amin'io aiza ny côté misy anao a fa dia za manokana dia miteny amintsika hoe fandresena ho fandresena miazimezinezina ho antsika io paska io. Manao pentecoste tsika amin'ity a tena anaty olona efa mandresy daholo mihitsy a avy nandresy tamin'ny paska ny hitandrina pentecoste. Pentecoste moa dia ho atao aty tokantranonay maromaro ihany nareo nefa milaza ho avy a misy avy amin'ny toerana tsy ampozina. Alleloia. Tsy ny atao frantsa ihany a fa dia ahita nareo fa mety misy olona mbola tsy taty misy fa ho avy aty. Alleloia. Misokatra aminareo ny tokantranonay tamin'ny heritaona tsika 30 teo tsika nanao paska tamin'ny heritaona dia ohatr' izao 30 teo tsika ny tatao trano dia rehefa taty an-tranonay moa dia ataontsika zay mampety azy. Alleloia. Ohatr'indray mandeha milasy reny tsika dia nareo nahita ny ambiance taty ohatra ny ahoana fa dia ohatr'ireny ihany koa ny ainantsika. Tsy misy lapasoa aty fa tena trano bongo feno fitiavana ary tena feno fitiavana sy feno hafanampo mandray nareo amin'ny hafanampo sy fitiavana be izay eny miaraka kely. Zay ny amin'iny. Faharoa manarakaraka an'izany. Arak'izao hitanareo izao a angamba hitanareo fa ohatrany velona be ilay soratra amin'ilay akiradio. Manao fa hitanareo azy tsy hitanareo ohatrany velona be mihitsy. Ny antony dia tsotra tonga indray ny t-shirt. Tamin'ny farany teo moa tsika nanao tonga t-shirt fa somary nisy kely ihany ny indro kely tamin'ilay t-shirt nafarantsika taloloha iny. Somary tsy dia ohatran'izao hitanareo izao fa somary matsoratsora kokoa ny soratra taminy. Dia amin'izao fotoana izao nefa dia efa tsy andro ny paska tandremo ary sa hoe efa tsy tonga amin'ny pentecoste natsiry tojo efa azo antoka efa voatapaka ny pian'ny tojo. Dia io a tonga zany ny t-shirt atsika. Ny t-shirt atsika moa dia mba inona moa zany tsy hoe fitadiavam-bola. Ny vidiny dia tsy miova ohatry ny vidiny tamin'ny 2018 ihany vidiny tamin'ny 5 taona lasa ihany satria 5 taona ohatr' izao mihitsika nanao t-shirt dia ohatry ny ihany ny vidiny tsy miova 10 € anareo izay mila izay maniry mba hanana. Izy ity tsy fidiram-bola ny akiradio akory a tsara fantatra. Raha fidiram-bola ity dia mety natao 15 € fa tsy fidiram-bola ilay izy fa mba tanjona mba hananantsika souvenir daholo. Alleloia. Ohatrohatr'izao zany ilay izy. Ity zao misy anankizy ho an'ry Eden kely, ry Tinael, ry Sana, ny zanaka rehetra ankizy kely ireo a. Ity zao anankizy 4 ans. Ohatr'izao zany ilay eto amin'ny devant dia ohatr'izao ny ato aoriana. Ireo soratra misy ny teny flamaritsika hoe va avec cette force que tu as ao ampitsara toko fahenina amin'ny teny frantsay a. Amin'ny teny gasy kosa hoe mandehana amin'izao herinao zao mpitsara toko fahenina 2020. Dia akiradio a dia misy ny adresse mail atsika, misy ny site web atsika. Alleloia. Ity zany ho an'ny ankizy ty anankizy efa taona. Fa ny tonga ao a dia misy M dia misy S. M zany zao zao anao. Zany zao efa tokony mba L satria efa ny tombotombo a dia ohatr'ny hoe somary body ilay izy fa M zany zao io anaovako io. Ka ilay tonga ao zao a
le tonga ao a dia MCS ihany ary le anankizy 4 ans fa tsy nisy ny XL sy ny XXL sy ny XS. Alleloia. Zay aloha zany ny vaovao voalohany. Ho anareo zay commande t-shirt zany a 10 € a akoatran'ny frais a dia alefanay aminareo naiza toerana misy anareo dia fasana t-shirt anareo a mba atao a fahatsiarovana. Alleloia. Ataontsika fahatsiarovana le izy. Faharoa manarakaraka an'izany a vaovao mahafinaritra be koa azadinareo fa amin'ny zoma ho avy zao inona zavatra mitrangy eto amintsika eto amin'ny zoma misy inona eto amin'ny zoma ho an'izay zay izy vao tonga teto mbola mety tsy mahafantatra izy a fa soamefa zany efa mila maka fa mbola tiny tsara ozy izy ranababilina. Alleloia. Ny elle mbola tsy endry aloha zany rovina no iso tonga teneninao ihany nareo aloha aloha lasa ndray fa ndraindray koa misy fotoana zay manapatra zavatra be dia tavira ato an-trano eto fotsiny taminanao t-shirt voalohany ndray aloha izy nareo tena be dia be mihitsy ny nentina dia ela be mihitsy le izy nijanona ato an-trano dia izay daholo ihany matetika ny nanao an'le t-shirt anaovana fandarana. Amin'ny zoma zao tsika dia misy kilalao amin'ny zoma isa-tapabola antsika dia misy an'le kilalao a ohatry hoe question pour un champion kely misy fantahina 5 valinareo ka izay mamarina ny 5 tsisy diso a dia ty amin'ity zao mety ety amin'ny tojo ihany satria tsika sy tojo ohatrany tsy dia fanalavitra ny angeza fa tsisy L aloha fa M sy S ny ao. Dia misy ny kilalao ataontsika amin'ny zoma voninahitra aloha n'Andriamanitra fa anankiroa zay no nanao nahazo teto a raha latojo a nahazo le clé USB dia any anaty MP daholo nareo zay anoratra hoe mila t-shirt raha voety dia manjary tsy daveto fa tsy maintsy any amin'ny MP nareo manefa commande na aty ampy na any amin'ny mampionina azafady indrindra mba marizo efa tadidiko aloha fa alao any anaty MP any dia amin'izay mba tsy adino. Raha latojo nahazo tamin'indray andro a dia tamin'ny hery tapabolana teo a ranabavy Angelina Ansina nahazo nahazo loka tamin'ny kilalao. Amin'ny zoma zao a dia manasa nareo hoe manaova révision tsara amin'ny baiboly fa dia voninahitra n'Andriamanitra fa hatramin'ny akoatran'ny loka zay efa miproposena mivady teto t-shirt sac kelym-behivavy porte-monnaie am-behivavy clé USB azadino clé USB misy torotevy vavaka fimbelona 50 isa mahery. Alleloia. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa dia raha nambabitsika Suzelle dia andefa lamba hoany ihany koa afaka atao loka. Alleloia. Raha nambavy Suzelle any Suisse andefa lamba hoany avy any Majunga ho atao loka ihany koa. Raha maresy indray zany ao dia afaka mifidy koa hoe lamba hoany ny loka. Raha nambavy Lovely-Tina dia efa niteny tamintsika fa andefa biscuit sy gâteau kely reny atao cadeau ihany koa. Alleloia. Ho an'izay mahazo. Dia mbola nahazo mpanohana ny fandarana ihany koa tsika mpanohana ny kilalao dia nahazo cadeau vaovao ihany koa tsika dia jerenareo tsara ty cadeau tsara tarehy be tany amin'ny ranabavy Lina na artisanat de Madagascar izy ty dia figo vita amin'ny taolana tsara malamalama mangirangirana be vita amin'ny taolana ho anareo vehivavy tena mahafoka tsara mihitsy figo miaraka amin'ny ity zavatra ity zavatra ity dia miaraka amin'le figo ihany ity indray dia rehefa manao chignon nareo vehivavy ity le atsatoka ao aoriana tazona an'le volo dia nareo tsara ny endriny io tsara misy style kely dia misy an'ity matsikotsiko ity le atsatoka amin'ny volo figo sy tsy haiko moa zay anaran'izy ity reo zany no cacapigeon tokoa kay sady mandefa cacapigeon lambavy Lovely reo zany miampy an'ireo zany akoatrany cacapigeon sy biscuit an'ny Lovely lamba hoan'ny Suzelle poketra sy kitapo kelym-behivavy sy t-shirt kiradio sy clé USB dia misy figo vita amin'ny taolana vita amin'ny tsy taolana azafady fa vita amin'ny tandroka vita amin'ny corne zany izy ity tandrokomby anisan'ny ara-malagasy ary izany tenareo raha misy aminareo tany amin'ny ranabavy Lina zay maly dia tena pique cheveux tany amin'ny misaotra tany amin'ny ranabavy Lina zay maly dia nahita karazana entana mahafinaritra ary tsy nataotao foana io anarana io artisanat de Madagascar fa feno
ary malagasy be deabe tsara be any santionany zany toy ny ataony kadotony raha misy aminareo lina dia mandeha fa SMP amin'ny ranabavitsika lina fa fiaino antony zavatra tony any aminy minao fanaovany prix nareo raha makany misy hatramina maro e za zao nahazo cadeau ty zao azoko tany jenareo ty zao azoko tany za dia olona mangididy lamosina matetika dia kokory mampiona matetika ny lamosika dia ty zao nahazo an'ity nomendrana bavilina dia tsy mirana mampionona tsony afa-pasarana mampiona fa ty dia fikokorana inona fikokorana lamosina rehefa le mangididy iny ny tapany ambony fikokorana lamosina vita amin'ny corne ihany koa dia ny ambany chausse-pied fampidirana kiraro le sarotra ampidirindre dia ampidirina amin'ny voditongotra ity zao ny tsy fantatro ny vidin'ity raha ny amin'ny ranam-bavilina fa izaho kosa dia nahazo fotsiny satria za paster alleloia dia honeran'Andriamanitra fizato eny ane tsy hoe azo korina fizato eny ohatry tena fa dia ho tahin'Andriamanitra mihoatra lavitra ane ranam-bavilina tamin'ny cadeau zay azo maro fa dia sambatra nanana an'ity tena etsy fotsiny dia efa vita ny kokotra alleloia tsara le izy tsara be ho anareo izay mila nytony tsika moa eto dia mba natao zay ifanasoe alleloia ka dia eto zany dia rehefa mba hitady cadeau ianao mena ny vazaha namanao ny vadinao na tsika samy malagasy dia miresamby ranambavy artizanay Madagasikara fa izy manana an'ireny mitsireny any be dia be mihitsy ny zavatra any amin'ny any momba ny ara-malagasy dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra zay ny filazana alleloia lasa ohatry ny hoe publicité fa tena publicité mihitsy zany satria ho an'ny ranambavitsika zany ho atsika fahasoavinao atsika ny vazaha ty be an'ireny raha anaovana misy service misy couvert complet misy sotro be louche misy tsy haiko écumoire tsy haiko inavy ny ireny sotro be sotro kely sotrona dité café vary laoka alleloia misy tena tsara be mihitsy zavatra any aminazy za tena nahita maso maro varinana hitan'le izy dia miavaka ireny fanomezan'ireny dia micontacte aminareo andranambavitsika artizanay Madagasikara raha misy mila an'ireny nareo fa dia akoatran'izany alleloia mitondra hanina koa izy mitondra hanana maina ranabavy Marie Charline no préparé an'izany sy vadiny hanana maina ny anay zao ny lokanay androany hanana maina izy moa zany lasa hanana lena rehefa hohanina hanana dia nisy hanina atao anaty misy anamalao androany indray avy ny anamalao efa tsy haiko firy taona ny sitrikely izy mianakavokely miaraka amin'ny hena matavy izy tamin'ny atoandro teo tena mahafinaritra alleloia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra misy zavatra maro any amin'ny any misomba mahaso anao afaka lefa ny poste dia miresa aminazy tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra zay ny filazana mino fa voalazako ny rehetrarehetra totsika hanao hira anankiray hanao hira ray tsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra za matoko sy mino fa resy lahatra anao hitovy amiko hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana mbola tratran'izao androandroany zao indray tsika ry havana malala ny andro ray zao tena sarobidy ny tombon'andro tena me sarobidy mahita ny olona maty ho azy amin'ny tsy fotoanany tsy hoe tsy amin'ny fotoana fa tena hoe betsaka ny loza mitranga betsaka ny zavatra mahita antsika hoe ny abota takolaka ka tahin'ny tompoka dia tiako lazaina anareo dia zao hoe tokony anjaran'ny groupe zao miterinandro ity azafady le groupe ina moa zany tokony anjaran'ny groupe alleloia mila misaotra an'Andriamanitra fahasoavana ho antsika izao mbola velona tafahoaneto indray andeha ataontsika ty hira ity kalony fahiny be izy ity mbola betsaka taminareo ny tsy teraka nefa nandeha ty hira ity nareo groupe zay maharesy reo ry tojo ry Jonathan ry Mamira Sandolas ry izy reo mety mbola tsy teraka nareo tamin'ny tony hira tony nandeha fa tamin'izany zay mbola zatovy kely mihitsy zay tamin'izany nandeha ataontsika ty atokotra mpitiavana be atsika rehetrarehetra ity hira ity manasa ranabavy artizanay Madagasikara zany mba rehefa asao amin'ny groupe tokoa ny sary mba jerena dia ao ny ankizy manao commande zay tompo dao ary hisaotra an'Andriamanitra misaotra anao zay ray fa mbola nomenao
tombonandro vaovao indray a dia tahiny tompoaritsika dia hitra amin'ny tenin'andriamanitra avy hatrany tsika araka amin'ny renabavy Suzelle rehefa avy eo tahiny Jesosy daholo. Misaotranao zahay ry tompo ty anay fa mbola nomenao tombonandro ahay miveranao ny zavatra ataonay Alleluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra mahavariny nambinina azo nantany iranisy zany nefa nambinina ohatra mitovy taona aminay ihany ira malaza be zany taloha Saolo malala sy naly miran'izany dia misaotranao zahay ny titrany Saolo malala sy naly ohatra mpenadanga mba izy ireo tsy diso fa tamin'izany mo mpandeha amin'ny top 16 ngamba zany izy zany raha tsy diso ahaka na mbola tsy top 16 ka Saolo malala sy naly miran'ilay hira dia ny olona efa le bebe tahaka atsika mahatsiaro zany. Alleluia. Tsara vaviny Liza Rasolondraibe filana Rasolondraibe no anabavany Liza Rasolondraibe fa mpianatary zareo efa ela be zany fa ohatrany efa tsy hita intsony zareo efa tsy mihira intsony zareo. Alleluia. Tahiny tompoaritsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika entiny ranabavintsika Suzelle afa-tsy Suisse. Alleluia. Tsara le hira tena tsara iny. Rehefa nankafy daholo nareo rehefa nahazoazo taona ohatranay atsirovana ny fahazazany reny tamin'izany. Tojo mbola tsy teraka tamin'izany tamin'ny androndromaheno soa zany. Alleluia. Zany ve reto izy natadidiny zany zay tamin'ny taona firy zany izy zany nandeha mety tany amin'ny taona
andeha ataontsika tamin'ny taona 1990 tany sa tsy anoany raha ny fahitanareo azy raha fatadiavako aloha dia ohatrohatran'izany 1990 tany hoany ngambany zany izy zany na farafabesany 94 ny amasy le mondial iny any andresako mondial baolina iny no andresako repère am'zava de tadidiko entre ny mondial 90 mondial 94 teo iny iriny raha mifahatsiarovako azy sy mifatadiavako ny taonako fa mety diso anefa mifatsiako fa zay mba fatadiavaka tamin'izany mbola télé anankiray nisy tany a Madagasikara eny ary sotranareo ndao ary sika hiditra amin'ny mety zay ozy izy Geneviève-n'Andriamananjara ndao ary misotranareo manome repère 92-99 mahafinaritra ndao ary sika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zay jerentsika androany enotsika rahantsika miranabavitsika andony irina Suzel halleluia de tonga de rehefa tsika ary mitoroteny satria efa taratara ihany ngambontsika fa lazalaza ihany ny fotoana de tonga de avy eo miverina eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra meno finaritra daholo ary isika rehetrarehetra tahiny tompona vavy Suzel anao ny fitenenana andro kely tsika tompoka azafady indrindra Maman Gabrielle kely ndao ary tany Jesosy pastera dia tany Jesosy tsika rehetra ten'Andriamanitra izay ampahiresantsika eto indray ry havana dia hitantsika ao amin'ny marika toko 2 andiny 10 marika toko 2 andiny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Amen. Rantsika rehefa malala tehirizaka momba ny famelan-keloka. Iza moa zanak'olona eto, ny zanak'olona eto ry havana dia Jesosy Kristy. Maromaro moa ny anarana mena ny antsoran'i Jesosy tato anatin'ny filazantsara. Efa izy nisy ny antso azy hoe Emmanuel, nisy ny antso azy hoe tompoko sy mpanjakako, nisy ny antso azy hoe Jesosy, nisy ny antso azy hoe mpampianatro, nisy ny antso azy hoe rabio. Areto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia zanak'olona no nantsona azy. Nantsona hoe zanak'olona Jesosy satria Jesosy dia Andriamanitra fa nanaika ho tonga olombelona izy mba tanteraka ny tenin'ny faminaniana dia ny famonjenantsika olombelona zany mba tanteraka ny fanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana. Dia izay ny antony ny antsoina azy hoe zanak'olona. Raha zohitsika ny vakitsika hatrany amin'ny andiny voalohany ty tantara ty ry havana dia nanasitranan'i Jesosy an'ilay lehilahy narary ny paralesisa. Izay zany io tantara io. Rahantsika malala moa fa rehefa nanasitrana an'ity lehilahy narary ny paralesisa ty Jesosy dia nisy tokoa zany ny fanameloana izay nataony mpanora-dalàna an Jesosy. Ny fariseo. Izany hoe nanameloka an Jesosy izy zany rehefa niteny tamin'ilay marary Jesosy hoe anaka vao avela ny heloko ao amin'ny marika toko voalohany andiny 5 misy n'izany hoe ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka vao avela ny heloko ao. Amen. Izany hoe rehefa niteny an'izany zany Jesosy dia tena tsy zakan'ireto mpanora-dalàna sy ry fariseo reto mihitsy hoe iza koa izy ireo ty olona izay milaza ho mamela heloko aty. Zavatra tsy fantatran'izy ireo dia Jesosy dia Andriamanitra.
Andriamanitra koa Jesosy. Tena manana fahefana mamela heloka tokoa ry havana an'ilay Jesosy satria izy Andriamanitra. Raha tsahivintsika ny tantara ry hava-malala dia talohan'ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, izany hoe ny zanak'Israely ihany no nifaritan'Andriamanitra azo ny famonjena. Izany hoe zanak'Israely ihany izany no nofidian'Andriamanitra andovan'ny lanitra. Fa rehefa hitan'i Jehovahandriamanitra izany fa nisy tamin'izy ireo ny tena tsy nanaiky an' Jesosy Kristy, nisy tamin'izy ireo ny tena hoe azafady, nisy tamin'izy ireo izany tena hoe tsy nanaiky azo Andriamanitra, dia teo izy ry havana nanapa-kevitra andefa ny zanany mba hamonjena an'ireo izay hafa firenena. Taloha tsika ry hava-malala, rehefa tsy Israely, rehefa tsy Jiosy izany dia nifaritan'Andriamanitra ho jentilisa. Ary izany jentilisa izany dia tsy tao anatin'ny planina an'Andriamanitra mihitsy no hamonjena an'izany jentilisa izany. Fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe niodina ny Israely ry havana tsy nety nandray azy, dia teo Andriamanitra nanapa-kevitra hamonjy ny lafa firenena amin'ny alalan'ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana. Izany araka ny fantatsika ry hava-malala dia Cornelio no anisan'ny jentilisa voalohany, hafa firenena voalohany, izany hoe nisantatra an'izany famonjen'Andriamanitra izany ry hava-malala. Alleluia. Izany hoe rehefa nanaiky nombona teo amin'ny hazo fijaliana izany Jesosy Kristy, dia rehefa vita izany famonjena nataon'i Jesosy izany dia nisokatra ho an'olona rehetrarehetra nanomboka teo ny famonjena. Nisokatra ho an'olona rehetrarehetra ny famelan-keloka, izany hoe nizaniza olombelona eto ambonin'ny tany raha manaiky mandray an'i Jesosy Kristy ry hava-malala ho tombo sy mpamonjy ny fiainany, raha manaiky an'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra ry havana, raha miantso azy ry havana dia mandray an'izany famonjena izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana izany. Tsy nanavahana olona intsony izany nanomboka teo, na Israely, na Jiosy, na Malagasy ianao, na Frantsay, na Allemand, n'aiza ary n'izaniza ry hava-malala, dia afaka misitraka izany famonjena izany, afaka mahazo an'izany famelan-keloka izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ry havana. Amen. Ao amin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpanoran-tanàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela heloka fa tsy ny ray ihany ty Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izany Jesosy tena lalany tao am-panahiny ka nieritreritra izany teo am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo? Iza moa ny moramora kokoa, ny manao amin'ilay marary ny paralisa hoe avela ny heloka ao, sa ny manao hoe mitsangana beto ny fandrianao ka mandehana? Amen. Nanomboka teo izany ry havana dia Jesosy Kristy dia afaka mamela heloka. Izao ny lalana sy fahamarinana hoy Jesosy, tsy misy afaka mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Izany hoe raha tia famonjena tsika ry hava-malala dia mila mandray an'i Jesosy Kristy tsika, mila manaiky azo Andriamanitra isika, satria izy irery ihany no lalana ahafahantsika mahazo an'izany famonjena izany. Nizaniza olombelona izay milaza hoe mivavaka tia an'Andriamanitra,
fa rehefa tsy manaiky an' Jesosy ry havana dia zava-poana izany rehetrarehetra izany. Jesosy Kristy irery ihany no afaka anomenao famonjena amin'ny alalan'ny rany izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Ka eto ny tenin'Andriamanitra, eto Jesosy Kristy ry havana dia mampafantatra antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho fantatrareo izy fa dia manafany zanak'olona dia manana fahefana ety ambonin'ny tany amelaheloka. Amen Jesosy. Izany hoe ohatra ny tehiteny Jesosy eto hoe ry olombelona zaho dia mavita mamela ny elokareo. Zaho dia manafaka ny fahotanareo. Andaontsika ry hava malala tsy salasala tsony fa ninona fahotana vitantsika izay nieritreretintsika hoe tena ngeza be teo anatrehan'Andriamanitra izany. Dia andao ry havana hoentintsika eo anatrehan' Jesosy izany mba ho avelany satria araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha mbola velona antsika dia mbola misy fanantenanany amintsika. Ka ninona ry havana fahotana izay vitanao nieritreretinao hoe tena izany fe dia ho avelan'Andriamanitra, za fe dia efa nanao an'izao dia mbola ho raisin'i Jesosy. Eny ry havana, tianao Jesosy, mbola velon'aina anao amin'izao fotoana izao, dia aiza manamely tena ry havana fa hoento izany fahotanao izany hoento eo anatrehan' Jesosy. Hoento eo anatrehan' Jesosy fa ho dioviny ry havana satria dia mpamela heloka tokoa izy. Jesosy ry havana tena mbola vonona amin'izao ora sy fotoana izao tena hoe handray anao, hamindra fo aminao, hamela ny fahotanao ry havana. Namena tahaka ny jaka aza ozy izy ny fahotanareo dia ho dioviko tahaka ny oram-panaly izany. Aleloia. Ka noho izany ry hava malala dia atao andrain'i Jesosy Kristy tsika satria izy irery ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana ahafahantsika mahazo famonjena ry havana. Ary ninona fahotana vitantsika dia hoento eo anatrehany. Hoento eo anatrehany fa ho dioviny izany. Hoento eo anatrehany fa mbola fotoana izao ry havana. Mbola fotoana izao ahafahan'i Jesosy Kristy mandray anao, ahafahan'i Jesosy Kristy mamindra fo aminao satria mbola velon'aina ianao. Fa rehefa maty angentsika ry hava malala dia tsisy fanantenana intsony amintsika. Ka diny antsika izao mbola mahaino an'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia andaontsika andray azy mba hamindrany fo. Dia mino ry hava malala fa nampahery ianao izany tenin'Andriamanitra izany voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika Suzel atao anatin'izay teny mamy izay nentiny ty androany ity. Andriamanitra manakrepasaona ane ranabavy Suzel amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao ary dia mitombositra hatrany dia mitombo fahasoavana. Dia Jesosy amaly fitianao tamin'izay asan'Andriamanitra izay vita nao teto izay. Aleloia. Tena mpamela heloka Jesosy ka. Tena tsy salasalany izany. Teto mantsiny dia tesitra ny olona. Izy amony tesitra tsy mipanoran-dalàna ihany. Na hainao an' Jesosy ny teny hoe ery amin'ny 5:5 ary Jesosy noho nahita ny fonondretanao tamin'ilay marary ny paralisa izay anaka voavelany heloko ao taitra ny olona. Fa raha io Andriamanitra ozy izy ny olona ny afaka mela heloka. Ka mipanoran-dalàna tsy ny jery tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly dia miteny manao hoe vakitsika melo ny iverenantsika amin'ny asan'ny apôstôly 5:3-7. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izy nasandratra ny tananakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely.
jesosy zany a ohatry hoe ny mandatenin'andriamanitra nomen'andriamanitra manda alleloia nomen'andriamanitra alalana nomen'andriamanitra fahefana afaka mela heloka tsisy edina hevitra zany hoy jesosy anaka voavelany heloka ao ity lehilahy ty dia le lehilahy anankiray voan'ny paralysisa zany hoe tsy afa ny hetsika tsony tsy afaka nanao hetsika nininona tsony sofa nisy an'ireo efada izay milanja azy efa tsy afaka tonga tany amin'ny toerana nisy an' jesosy tsony izy ny ankabetsahany olona tao amin'ny baiboly dia mbola afaka nanatona an' jesosy daholo ihany afaka nanatona an' jesosy teny amin'ny toerana izay nisy azy na dia jamba aza nisy ny tantana teny na dia boka ramba ny andro teny alavilavitra teny ary na dia marary efa 12 taona aza dia naniny mbola mandeha mikisaka fotsiny manara-drindrina mety nandady mihitsy ary fa mbola tonga ny kasika ny lamban'i jesosy any fa ity lehilahy ty tsisy azony natao tsony paralize tanteraka tsy afa-mihetsika itsony ary mety misy olona angamba eto efa voan'ny paralysisa mino an'ity tenin'andriamanitra ty nataonao ihany ny hetsika rehetra fa tsisy naomby ary ozy ianao hoe tena tonga amin'ny faraheriko tapitra ny tabiloako izy ianao ity lehilahy ty dia tapitra tabiloa teo amin'ny fiainana isorina an'andriamanitra no fahasoavan'andriamanitra dia mbola nahita nisy an'ireo efadara eo nilanja azy ary ny olona ity lehilahy ty olona tokony tsy vovonjy be loatra ny sakatsakana tsy afa-mihetsika izy aloha tsy afaka manao nininina tsisy hetsika azony atao tsony tapitra ny azony natao fa na dia efa nilanjai ny efadandray ary izy dia mbola naninina feno vahoaka ny trano hipoka dia tsisy lalana le manahirana zany hoe anao efa tsy afaka mandeha batay-potsiny io ny amakivaky vahoaka izay samy teo sitrany olona koa samy teo sitrany ity lehilahy ty zany dia olona tsy tokony ho voavonjy fa reto efa da tsotro azy reto nilanja azy reto dia efa da tena tia azy ary efa da tena nanao ny hevitra rehetra mba tonga azy eo a-tongotry jesosy dia zavatra nataony ary satria efa nakaiky tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka ny amin'ny 17 sika zao dia nanesorana ny tafon'ny trano ny toeran'i jesosy tonga tamin'ny fanimbahan-javatra kely mihitsy tonga tamin'ny fanesorana tafitrano mihitsy mety nisy fahasimbana mihitsy tao anatin'izany mety nisy zavatra nisy sotroney raha amin'ny teny frantsay dia misy prix à payer mihitsy tao amin'izany zavatra zany fa tsy maninona misy fomba fiteny amin'ny teny frantsay coûte que coûte zany hoe tena amin'ny fomba rehetra niny kidona niny kitrangana na inona dia tsy maintsy vonjena ty lehilahy ty alleloia amin'ny anaran'i jesosy andefasan'andriamanitra an'ireo efadara eo any ianao anjely ireo mety tonga amin'ny fotoana tsy afahanao manao nininona tsony fa isy anjely hibatanao eo am-pandrinanao dia ianao hetsika ireo anjely ireo dia na voasakatsakana aza ny lalana tsy atokavanao any amin'ny jesosy ireo anjely ireo hitady ny hevitra hidina avy any ambony analan'ny tafotrano zany hoe nakobonina takiny ahoana jesosy ireo analan'ny sarova analan'ny sarona dia iny ianao fa ampidinina dia nampidinina teo amin'ny niaraka tamin'ny fandrina izy nampidinina teo amin'i jesosy gaga be mihitsy jesosy nahita ny finoan'ireo dia anao tamin'ilay marary paralysy anaka voavelany eloko dia misy fanontaniana mipetraka tokoa ty ravana anisy mpanoratan-drano sasany mipetraka teo ka nieritreritra tamin'ny mpony hoe nahoana ilay tiana miteny toy izany teny ratsy izy blasfemi mantsiny zany tandremo zany
fa mariny ty tenin'ny mpanoratra ty iza no mahavela heloka fa tsy ny ray ihany dia Andriamanitra. Tsisy olona niza eto an-tany akoatran'i Jesosy zay Andriamanitra nidina olona ty ka miteny hoe voavela ny heloka ao. Miteny ratsy ny olona ohatr'izay ary marina teny mpanoratan-dalàna. Raha misy olona miteny aminao zany a miteny hoe soavy nge tompoko ny nataoko dia izy le olona hoe ndana voavela ny heloka ao anaka dia tadidio fa avy niteny ratsy zany olona zany. Fa saingy ny tsy fantatry ny mpanoratan-dalàna Jesosy araka ny vakitsika teo efa nomen'Andriamanitra mandat, efa nomandaten'Andriamanitra Jesosy, nomen'Andriamanitra ny fahefana etỳ an-tany ka hatrany an-danitra hamela heloka. Alleloia. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nalala ny tao am-panahiny fa nieritreritra zany tao am-pony izy ireo ka hoy izy taminy nahoana reo mieritreritra izany zavatra andraom-ponareo? Iza moa ny moramora kokoa manao amin'ilay marary palesisa hoe voavela ny heloka sa manao hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana? Tena fanontaniana miperaky izany fanontaniany Jesosy. Inona tokoa ary ny moramora kokoa? Miteny amin'ilay olona hoe voavela ny heloka ao sa miteny amin'ny hoe betao ny fandrinao ka mandehana? Azavaiko. 9 mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fanefany ambony tany amin'ny heloka dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary palesisa mitsangana betao ny fandrinao ka modiany an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandrinany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjo izy rehetra ka nankalazan'Andriamanitra manao hoe tsy mbola nahita toy izao zahay. Ny zaha rehetra nataon'i Jesosy mbola tsisy nahita daholo. Ny hetsika rehetra nataon'i Jesosy dia tsy maintsy misy olona miteny fa io mba voasoratra. Fa Jesosy ka miala amin'ny toerana iray dia tsy maintsy misy olona miteny fa mbola tsy nahita ohatr'izay aho. Mbola tsy nahita ohatr'izay aho. Verina amin'ilay fanontaniana retsika hoy Jesosy. Niteny tamin'ilay olona izy hoe voavela ny heloka ao dia tezitra ny olona. Ireto olona reto mantsy nanantena zavatra ohatr'izao ny ataon'i Jesosy tonga dia niteneniny hoe tsangana betao ny fandrinanao. Fa tsy zakan'ny olona ny naheno an'i Jesosy niteny hoe voavela ny heloka ao. Dia tany no nasiany olana. Raha niteny fotsiny Jesosy hoe tsangana betao ny fandrinanao dia tsisy nanisy commentaire teo, tsisy nanisy remarque teo satria efa zatran'izany ny olona. Zany ny andrasan'ny olona tamin'i Jesosy, tsy nitsanganan'ny olona ve? Zay mihona amin'i Jesosy ny malemy manantena hitsangana, ny jamba manantena hita, ny boka manantena adio, ny nona manantena ho voky, ny mpanota manantena ho voavela heloka. Ary zany tena marina. Ny antenain'ny olona dia io lehilahy io tenen'i Jesosy hoe betao ny fandrinanao. Jesosy izy mora amin'izany. Ny tena marina mora amin'i Jesosy daholo zany. Azon'i Jesosy atao daholo. Ary fantatsika fa Jesosy na maty aza dia afaka natsangana. Nefa maty. Lazarosy maty natsangana. Ity lehilahy ity velona. Ny olona velona revana dia izy raha nabavy izay rehetra hoe mbola misy antenaina ho an'izay rehetra mbola velona. Io lehilahy io zany dia manana safidy anankiroa. Na ho voavela heloka dia mitsangana mibata fandrina, na tsy voavela heloka fa mibata fandrina. Satria niza miona amin'i Jesosy, niza miona amin'i Jesosy dia azo antoka fa tsy maintsy hibata fandrina iny olona iny. Niza tafahoana amin'i Jesosy amin'ny toerana iray dia tsy maintsy ahita fahagagana iny olona iny, tsy maintsy ahita herin'Andriamanitra iny olona iny. Rehefa asy ny karakarana fa tapaka. Raha sanatria tapaka ity dia tsy averina manao live intsony afa tao dia napetsika miona. Niza miona amin'i Jesosy dia tsy maintsy sitrana. Ary tena tsy maintsy mahazo famonjena, mahazo fanasitrana. Hoy Jesosy any amin'ny fanangana Lazarosy izy
hoy Jesosy rehefa anangrana Lazarosy izy. Andao sika jery tena ratra ny Jaona 1:10. Jaona 1:10 aty ampony mbola mandeha tsara amin'izao fa ny sasany no maty, sasany ny tapaka. Jeka ny tapaka ny aminareo na mbola mandeha. Sabi manoatra toy izay mbola mahita. Izay mbola mahita ny zavatra mandeha dia tena hoe mbola mandeha ny tena ohatra ny zavatra tena nitodizeo azafady. Fampiverina. Jaona 1:10 andininy fa 2:20. Jaona 1:10 andininy fa 2:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nangana ny Lazarosy Jesosy. Dia izao ny zavatra nitranga. Hoy Jesosy hoe esory ny vava. Ny Jesosy ny teny hoe ny teny Marta efa maimboka eo izy zay Jesosy. Tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andininy 1:20 dia esory ny vava. Ary Jesosy nanalatra ny maso karanao hoe ray eo misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao. Raha izah dia fantatro fa mihainao mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina amin'ny ilazako izany mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nitao izany teny izany izy dia nahazo tamin'ny feo-mahery Lazarosy ny mivoa. Dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy-mosara ny tavany. Zao zany ravana malala. Jesosy teto tsy voatery ny andrandra ny lanitra dia nangataka tamin'Andriamanitra dia nisaotra an'Andriamanitra. Fa azony Jesosy tonga dia natao na dia nibitsibitsika ary na dia tamin'ny fisaina natao fotsy ary teny Lazarosy sangana. Ananana izany fahefana izany. Fa noho ny amin'ny olona izay mijery no nanaovan'i Jesosy an'ireo hetsika ny andrandra ny lanitra dia ny antso an'Andriamanitra mba hahafantaran'ny olona fa tena Andriamanitra no naniraka azy. Raha zao izy dia fantatro ihany fa mihaino ahy ianao na tsy teny eto amason'olona eto ary aho fa hiteny eto amason'olona mba hinon'ny olona fa tena mihaino ahy ianao. Alleloia. Misy fotoana zany Jesosy mba hahafahantsika mihaino sy mino azy dia nanao an'ireo hetsika Kristy. Fa Jesosy tsy mila mangataka be sy izany fa hanana ny fahefana ananga. Efa nomenana azy ny fahefana. Misy trano anankiray ohatra efa nomenantsika ny lakile azontsika voaina io. Fa raha misy olona eo dia fantatritsika marina hoe tompony lakile dia mody miantso an'ilay patron antsika na dada na ineny. Allo dada, voaiko amin'izay ilay trano tao hen'ny olona. Voay efa ny aminao ngely lakile. Ahy efa ty ny lakile fa zay henareo voaiko atao hen'ny olona hoe dada naniraka. Alleloia. Ary havana. Hoy Jesosy hoe anaka voavelany eloko ao. Ny andrandra ny olona hoe anaka sitrany ianao. Dia marina rehefa ny tenin'i Jesosy. Azon'i Jesosy atao no niteny tamin'ny olona io hoe hoay mampalahelo be mihitsy ianao. Ndray vao mampararisisa vanary to dia mitsangana dia sitrany ianao. Azon'i Jesosy natao zany. Fa hoy Jesosy hoe afaka hitsangana ty olona ty raha tsangako fa tsy avelako ny elony. Fantatro fa raha hitsangana io lehilahy io ka tsy voavela eloko dia tsy atsiaro fahasambarana izy. Hoy Davida mpanjaka. Salamo 2:30. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny fanainy. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny fanainy. Io lehilahy io zany revana afaka nitsangana fotsiny dia lasa izy nateteny. Ary matetika tsika dia mahita an'ireny mpanompon'Andriamanitra ngeza be ireny manao croisade dia mitory-teny eny amin'ny stady dia miteny ny anareo rehetra izay manemy hitsangana daholo nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tena misy olona manipy beky ateriny eny anoloana ny fauteuil roulant dia mitsangana ilay olona. Tena vita an'Andriamanitra ireny fa teneniko anareo. Fa za dia mba mitovy hevitra amin'i Jesosy koa ary havana. Za mahafinaritra anahy mahita olona mitsangana. Mahafinaritra anahy mahita olona sitrana.
nivondreny hoe asa fitoriana zay atao reny a tena zava-dehibe zany tsara saingy za mahita hoe raha olona ao anaty fahotana olona mbola anaty fahotana faharatsiana mbola manakeloka de tonga mamonjy croisade mbola mety amiko kokoa mbola tsy sitrana aloha le olona fa voakasika aloha ny fony satria zao raha sitrana iny olona iny eo a omaly izy tany amin'ny bara raha pitso maraina izy a ho eny amin'ny croisade eny amin'ny asa fitoriana tafatsangana izy ny alaveny tonga zany izy de nitsangana ho aiza izy raha pitso raha zany manontanareo ho any am-piangonana ve ny olona iny raha pitso sa iverina any amin'ny bara iza no mitombotombona kokoa iverina any amin'ny bara ve izy raha pitso a sa tsiaro andeha ho any am-piangonana za miteny atsika raha nitoetratsika olombelona any amin'ny bara tsika mandeha araka ny tenyka miverina eny amin'ny bara satria nahoana satria le bara mbola misitona anazy satria le bara mbola mifandray aminy ny tanan'ilay bara mbola misitona anazy fa fitsanga fa ny fahagranana seo taminy afaka nitsangana izy misy olona sitrana anaty fotoam-bavaka fa tsy le fanasitrana iny tsy mitondra an'le olona andeha hivavaka iny raha tsy le olona mihitsy aloha no voakasika le famelan-keloko ry havana dia mitondra atsika ana fifandraisana amin'Andriamanitra ny tanjon'i Jesosy ny olona rehetrarehetra izay nanaovan'i Jesosy fahagagana tsy ny hositrana ihany fa ny hositrana anam-pahasambarana iaina finaritra dia ho voavonjy ihany koa dia ho velona mandrakizay ny tanjon'i Jesosy tamin'ireo olona rehetrarehetra izay nisotraniny tao amin'ny baiboly ireo tsy ny ahiratra ihany tsy no adio ihany ka hoe boka dia nadio dia miverina any fiarahamonina fa ny mba ho voavonjy dia tahaka andry Maria Magdalena anaraka an'i Jesosy amin'izay rehetra lehany dia ho any an-danitra teto tsy ny fampitsangana anazy ny zava-dehibe tamin'i Jesosy voalohany ho atsangana izy a programan'i Jesosy ny anangana azy a fa Jesosy aminareo iza moramora kokoa manao le marara-palasisa hoe voavelany elo kosa manao hoe tsangana betao ny fandrinanao raha tenen'i Jesosy ilay hoe mandana mitsangana betao ny fandrinanao dia afaka olona nandetaka ny olona rehetra olona io ao amin'ny fotoana tsy maintsy mbola hitady an'i Jesosy ihany io amila heloka azy amin'ny baiboly dia betsaka ny olona izay miana amin'i Jesosy no nahita an'izay lakile zay misy olona maromaro amin'ny baiboly eo a tsy mifanasitranana aloha ny tediaviny fa tsampany loatra fa mila voavela heloka izy any amin'ny ohatra teny anao any amin'ny matotoko fahasivy ihany zao andinitra fito amby roapolo misy an'le jambarola ireo nahitan'i Jesosy dia reto olona rehetra teneniko anareo dia manana teny hitovizana teny hitoviana manao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko jerenareo any amin'ny Luka toko fahasivy andinitra fito amby roapolo Luka toko fahasivy andinitra fito amby roapolo ohatra mety tsy voately vakitsika daholo fa ohatra ray fotsiny na maromaro Matio azafady Matio toko fahasivy andinitra fito amby roapolo diso amiko Matio toko fahasivy andinitra fito amby roapolo misy teny manao hoe namparatiny Jesosy jambarola noho ny ala teo Jesosy dia nisy jambarola nanaraka azy sady niantosanto hoe mamindrafo aminay zanaky Davida famindrapo dia rehefa niditra tao an-trano izy dia nanantona ny Jesosy re jamba dia hoy Jesosy hoe mino va ianao fa mahay anao izany aho eny tompo dia tonga avy aminareo raky izay inonareo nanendry ny masony izy tanao sady voavela heloka ny nahiratra misy koa ny amin'ny ohatra hoe matitoko fakaiky any matitoko fadimy amby folo andiny faharoa amby roapolo ohatra misy nanatsanana Jesosy any vehivavy zanaka vavy le vehivavy Kananita Matthieu 15:22 dia hozy izy le vehivavy
indro izy vavaka anita anankiray nivoaka avy tany amin'izany tany zany ka niantsona hoe mamindra fo amiko tompoko zanaky davido fa zanaka vavy zanaky vavy ampahorin'ny demoni loatra mamindra fo matitoko fa 7 ambadika eo ihany matitoko fa 7 andininy fa 5 izy andray misy le zazalana ampahorin'ny demoni Matthieu 17:15 ondrery izy hoe tompoko mamindra fo amin'ny zanako lahy famarary ny androko izy ka mahantra tokoa fa matetika izy mianjera amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano ina reny agatany mamindra fo any amin'ny matitoko fa 20 hoe antsika tsenjery andiny fa raiky amin'ny tempolo sy bary timetsamy hoe Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko tena mpangininy olona mangina mbola ny antso any Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko a misy an'le mpamory etra ny amin'ny Luka 18 any mamindra fo amiko fa mpanota le niarany babaka tamin'ilay mpanora talana le fariseo zany hoe afaka hitantsika ny fahalebiazany zany hoe fahazahoana famindrapo aza mbola teteny aminareo teteny amintsika fa raha mbola ampisafidianina hoe ahiratra sa azo famindrapo alao mbola mahazo famindrapo ry havana toy izay mahiratra fa tsy vita vevanana amin'Andriamanitra fa na dia mahiratra tsy vita vevanana amin'Andriamanitra mbola ilatsaka ny akady any fa raha jamba vita vevanana amin'Andriamanitra hitantana an'izany olona izany ialony alehany ho fanilony tongony sy fanazavana amin'ny lalana misy lehilahy reo amin'ny baiboly hoe efa any an-dany efa any amin'ny fiainatsita mbola nangataka famindrapo ihany fa efa tara loatra ilay mpanan-karena tamin'ny andron'ny Lazarosy mandra any amin'ny any amin'ny John andraso any amin'ny any amin'ny Luka 4:10 any mbola tena mamindra fo amiko ka efa tara loatra ampy ahitantsika zany fa mifamindrapo zany dia zavatra ngeza be ary raha miverina amin'le Marka 2:10 teo tsika dia tokony miandry aloha reto olona reto ny mpamora talana mbola tokony tsy niteny aloha fa io dia nataon'i Jesosy io dia mandeha amin'ny tokony izy ozy le raha matobe nandeha balina zay hoe aleo ilama dia aleo isesy tsisy naka mihitsy le raha matoa rehefa mandeha ny ambanivohitra dia mandeha le blouze ozy ny filazan'zay slow zany dia samy maka vehivavy ny lehilahy mandeha dia bebe tsisy naka mihitsy efa mba te hibalina saika misy ira milamindamina tsisy maky bebe fanadozy bebe zao ajanony mihitsy aloha mozika zany lany tena anareo alao asiana lalàna ny ty balina ty aleo ilamina dia aleo isesy nareo zao misy maka dia mba tonga eto amiko dia aleo ilamina dia aleo isesy ka nareo aza matahotra fa ny miaraka amin'i Jesosy aleo ilamina dia aleo isesy miaraka amin'i Jesosy tsy tairitsika mety voan'ny paralysisy angambo ianao aiza ihany aloha izy ianao le fanasitranana ny katsahantsika voalohany aloha dia ninona ny ahatonga antsika voavela heloka ny ahatonga antsika ho voavela heloka fanasitranana tonga fotsiny avy eo fa raha sady voavela heloka tsika no mitsangana tena andeha lavitra tsika ry havana malala tena andeha amin'ny fahasoavana sy ny fifaliana tsika ry havana malala rehefa tonga ny fotoana nyteny Bartimeo jamba mamindra fo amiko ry Jesosy zanaky Davida rehefa voavela ny helony dia Jesosy amin'izay inariny tianao ataoko aminao ny ianao voavela heloka ny zava-dehibe voalohany manaraka an'izay ny sisa rehetra ary zany dia efa tenyandriamanitra hoe fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako ny fikatsahana ny fanjakana sy ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny fidirantsika eo amin'ny valan'ny fanompona fidirantsika ao amin'ny tontolon'Andriamanitra aloha amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fahazahoantsika famelan-keloka fa ny olona voavela heloka
mitsangana avy eo mipatany fandrinany malasa lavitra izy ange mahatonga antsika anatsika eto ary dia inona moa ny atao hoe famelan-keloka fanesina famelan-keloka nge dia zavatra tokana any ny fanaovana fidirana amin'ny rano ny batisa ny batisany fibebahana azay mbola mandrisika anareo androany zao fa nisy masoandro alleloia efa misokatra ny saison fanaovantsika batisa raha misy aminareo mba resy lahatra atao batisa dia aza misalasala miresaka aminay da andefasana fampianarana ianareo zany mahatonga andreo itsika eto tsy hoe zay te hitory-teny dia mitory-teny fa reny ankizy rehetra hitanareo mitory-teny eto reny olona efa vita batisa ny rano be daholo reny satria maninona efa voavela eloka alleloia dia raha afaka ny andeha hibatany fandrinany dia tsy atahorana tsony amenna fa raha ohatra tsy voavela eloka ianao mibatany fandrinanao mbola hotratra ny paralesisa ihany ianao aloha satria maninona ny fakam-panahy ngery havana dia izao tontolo izao ty ngery havana ka ange miterinandra zay misy atsika alleloia za dia teny aminao androany mila fanana aloha ianao ny fanasitranana anao tsy ho ela misy olona nentina mbavaka zay dia marary zany olo zany dia nampaherezina hoe zao mahakatoava ndao hibebaka ndao akatoan'Andriamanitra mino efa nangira samy mampiona fampianarana hoe zay olona zay nangataka fampianarana izy andefasantsika fampianarana izy iareo koa zay mba manam-paniriana hoe za mba te-hanana an'izany famelan-keloka mba handray an'izany famelan-keloka te hanana fifandraisana amin'i Jesosy akaiky ndao hiroso amin'ny rano batisa ndao hibebaka batisan'ny fibebahana fa tena ho afaka ianao ten'Andriamanitra tena milaza fa raha ny zanaka anao nafaka jaonina toko fahavalon'ny feny amin'ny telopolo dia ho afaka tokoa isika miona amin'i Jesosy zany ianao tsisy olana ny anasitranana anao tsy problema ny fanasitranana anao fa rehefa iona amin'i Jesosy ediavo maika ny amelana ny elokao fa amin'izay fotoan'izay sady mandeha ianao sady sitrana ianao no voavela eloka complet feno ampoka tena ampoka tena teneniko anao fa tena ampoka ho ny fanasitranao aza maika no afatrosa fa raha afatrosa tsy mbola voavela eloka ianao tsy ho lasa lavitra ho sitrana amin'ny aretina tsy voavela eloka ianao mbola mitazona ny elokao eo ihany aretina ray sitrana taminao fa mety isy aretina hafa ratsy noho indray mbola hipotra ao arena ary ny tena tiany Jesosy ianao androany sady sitrana voavela eloka olona salama na ny ara-panana ny ara-nofinao salama tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra salama tsara ny vatanao ny sainao ny fanahinao alleloia zany ny tanjon'Andriamanitra ny fiainantsika tsy mba tanjon'Andriamanitra ny hampandehantsika fotsiny amin'izao zany hoe sitrana dia zay fa sady sitrana ianao voavela eloka ianao ho any an-danitra isika ary ny tanjona eto amin'ity fandaharana ity ry havana dia izao olona ohatra nareo ireo mihitsy ny ilaina iza moa nareo le tsy mpanao tsidipahatra alleloia fa olona vonina hitady an'Andriamanitra ity fandaharana ity dia tsy mba natao an'ny olona maimaika izy ity adindray sasany ny rahantsika eto adindray sasany ny rahantsika eto tsy 10 minitra na 10 minitra ity ny vita ka hoe tenenina teny pasoavana eto fotsiny ianao ho tahiny ianao ho ambinina ne ianao ianao resiko zany amainina tsy ampy zany fa adindray sasany afahantsika amin'ny fananananatra afahantsika amin'ny fampitondra amin'ny lalana tena izy fa elohava amin'ny fibebahana io fiarahana amin'Andriamanitra io havako elohava amin'ny famelan-keloka io fiainana mahafinaritra io tsy mety afa-posy fany amin'ny fivavahana ny olona satria zao tsy nandalo famelan-keloka fa tonga dia nitsangana ary sasatry ny lavo ihany
ny fitahiny zany teneniko anao tsisy antony tsy hanomezan'andriamanitra anao an'izany fa manontany anao fotsiny raha manan-karena ianao atranao misy zanakao eny taona afaka omenao anazy hoe ny lakile an'ny tomobilinao dia io ameko anao nda nataovy zay tianao atao misy zanako eny taona io ny fahazarana izy io mahafinaritra kelana mihitsy satria mba mety andimby ahy izy io tena vo tonga amin'ny ariva dia mijanona eo amin'ny lohan'ny varavarana aloha ny tomobiliko dia manala zay entanao any indray mitondra korso ohatr'izany dia avy eo avy mampiditra ny tomobily ary amin'ny garage dia efa tena fahazarana mihitsy mihazakazaka izy dia mipetraka eo am-pifoko dia izy mapetraka tomobily anaty garage dia efa eny mihitsy mamelona ny tomobily dia mampiditra ny première dia manala ny frein à main dia asiny clignotant kely dia za amin'io mandefa ny pédale ary dia arosiko moramora dia izy ihany no mamily an'io tomobily tonga amin'ny garage ainy dia izy no so manitsaka frein manitsaka n'ilay frein dia efa fahazarany mihitsy fa zany tsy midika akory hoe omeko azy daholo hatramin'ny accélérateur ina zara tiako tenenanao zara tiako tenenanao dia izao fahasoavana sy fitahiny zany ao amin'Andriamanitra zany aza matahotra any amin'izany ianao tsy lany io tsy hoe lasan'ny olona daholo dia ianao tsy azo fa tsy any aloha mamaika an'Andriamanitra fa ianao voavela heloka aloha na ianao ary nga hita tsirony amin'izany firahana amin'Andriamanitra voavela heloka ianao vao mahazo fitahiny teneniko anareo raha isika mbola anaty fahotana io ny afaka mitrosa fahotana ny andanitsika ny volantsika voalohany fitahina voalohany mbola tsy haintsika ny fahalehibeazana zany hoe ohatsy ny ahoana tokoa zany hoe tahin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra zava-panahy mataitra anao fa tsy zavatra no zavatra hafa mihitsy ny alehanao efa miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra miaina mahafinaritra halleloia zay mahatonga an' Jesosy ny teny anaka voavela aloha ny helokao fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefanety ambony tany ameleloko porofony Jesosy tamin'ny olona fa azy ny famelan-keloka porofony Jesosy tamin'ny olona fa izy afaka mamela heloka ary aorianany famelan-keloka tsy izy koa tsy bakeon'ny olona esotrano amin'izay ary ozy Jesosy mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefanety ambony tany ameleloko dia lazako aminareo vity zay ny famelan-keloka mitsangana amin'izay dia betao ny fandrinanao dia modiany an-tranonao tonga dia mitsangana ilay rahalahy mampatainy amin'izay ny olona rehetra teo songonany daholo ny olona nge betsaka tamin'ny olona teo mifanitsakely teo tsy mbola voavela heloka fa nitady fanasitanana fa ity raha ty kosa nomena azy ny tsara indrindra famelan-keloka aloha androany za teteny aminao raha tonga eto ianao androany aza maika sakafo tsara sy mafilotra no manin'Andriamanitra ao anao fa tsy tsakipopy izy nefa ninona tsakipopy tamin'ny andro ilay tamin'ny andro taloha tamisy hoe tsakipopy vetivety kely eny amin'ny moron-dalana eny no anina ny tsakipopy tsy tsakipopy no men'Andriamanitra anao fa le tena le voahomana tsara mihinana an'io ianao mihinana io am-piadanana halleloia satria manino voavela heloka vita fihavanana amin'Andriamanitra ho tahin'ny tompany antsika tsirairay avy mino fa voarainao zay afatra zay tsara Jesosy sy salasalantsika zany ary tsy adinony akory ianao raha hoe miandry fanasitranana izany ny fanasitranako amela heloka anao izy aloha dao angatahantsika aloha ny famelan-keloka Jesosy tena avelo aloha ny heloko mamindra fo amiko fantatra fa raha mamindra fo amiko ianao tsy maintsy ho sitrany tsy misy olona ho jeren'Andriamanitra fotsiny amin'izao zany ny riavana olona tsy mbola voniny vavaka ary ny riavana rehefa tena mafilositran'Andriamanitra eny any fa fanasitranana ihany ny farafabetsany hitany tamin'Andriamanitra etsy ny riavana manana ny farafabetsany manin'Andriamanitra dia ny lanitra fiainana mandrakizay aza variana sy sondrina amin'io fahajambana ianao dia hoe za mba tena te ahiratra fampanjina fa sady ahiratra ianao no any an-danitra isika azadiny zay ho any an-danitra isika ho tahin'ny tompany isika rehetra re andeha tolotra anao ty raha mahafinaritra be ty dia tsara fantatrao araka ny tenina verimberina nababisizay tanaty toro-teny teo hoe Jesosy nge reto mamela heloka ary tena mamela heloka isan'andro Jesosy izy ny tonga eto mbola mahatsapy mbola tsy voavela heloka isan'andro dia mamela heloka Jesosy androany andronao sy Jesosy androany ho tahin'ny tompany antsika rehetra
hivavaka avy atrantsika aorina ny direty tainy tompo taholy. Misaotranao zay Jesosy amin'ny fitiavanao anay. Misaotrany amin'ny fitahina soa izay nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy malalo. Misaotrany amin'ny tenjenomenao anay androany fa tena tsapanay hoe tena tianay tokoa ianao. Ary tena tsapanay hoe
manana tanjona ngeza lavitra noho ny fanasitranana anay ianao Jesosy dia mba hananay fiadanana sy fifaliana, mba nananay fahasambarana Jesosy, manana anao Jesosy malala. Fa sady sitrana izahay, madio izahay no mahita izahay nefa voavela heloka. Hainao ve ravana zany hoe sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasanina ny fahotany, sady madio zany ny boka no sambatra, sady mahita zany ny jamba no sambatra, sady afatrosa zany ny boka ny trosa no sambatra, sady voavela heloka mpijangadjanga no sambatra. Halleloia. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Fa tsy mba manao sotapany tokoa ianao, fa tena hoe tena tianay tokoa ianao, ary tena momba anay isan'andro isan'andro ianao, mampianatra anay foana. Misy olona Jesosy mety miandry sy miandrandra anao Jesosy. Aza velanao horeraky ireo olona ihany ianao, fa tao fitsapany fa manana programa tsara lavitra ianao, tena nadiovana anay ianao, ny amelana ny elokay aloha, fa tsy mba misy adinonao na dia ray aminay reto aza Jesosy. Tsisy adinonao no maharary anay, tsisy adinonao no mavesatra aminay, fa ny amindra fo, ny amela eloka aloha no zava-dehibe aminao. Tario lalana fanamasina reto olona rehetrarehetra mba hibebaka, tario lalana izay mba hibebaka isan'andro anatrehanao Jehovah Andriamanitra, mba azahoanay ny famelan-keloka aloha e, mba azahoanay ny famelan-keloka. Fa rehefa azonay ny famelan-keloka dia azonay antoka, fa tsy maintsy hibetany fandrinanay, tsy maintsy hibatany fandrinanay izay ka hitsanga, tsy maintsy tsy adino hoe abokanay ka handeha, tsy maintsy hahita izahay sy hahiratra ka handroso. Saotra Jesosy malala. Dia ta io ary tsirairay avy, aza velanao misy diso anjara ny olona izay tonga teto, fa ta io nisy atokantrano isam-batan'olona andray be dia be amin'izany teny izay nitoriana teto izany. Engany ny teny izay nafafy, mba hifafy any amin'ny tany lonaka ny ny teninao tokoa Jesosy, ka amoa avy zato eny aty aminay tsirairay avy, voninahitra dia ho anao rery ihany. Dia voly sy Satana ny vorona mpihaza dia tsy afaka hitsaino ka na dia litera ray tamin'izay tory teny teto tandroany, fa samy amoa avy zato eny ny ampon'ny tsirairay avy avokoa izany teny izany. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavatsika ho an'ny firenena, ampandrosikana ny babatsika Angelina dia moavy any Chine, izy no ivavaka ho an'ny firenena androany. Tany tomporana vavy Angelina. Halleluia. Tany Jesosy pasteur, tany Jesosy koa atsika rehetra izay tafaforeta amin'izao vavaka izao. Iary vavaka arytsika ho an'ny firenetsika. Jehovah ray malalana eo, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nahafeno fanantenana tokoa Jesosy. Misaotra Jesosy Tompo, makasitraka ny mpanomponao izay zara izany teny izany teto aminay anio. Vokianatra indray izahay Jesosy, vokianatra ny fohamam-pananay tamin'ny alalan'ny teninao. Fantatray Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra be famindram-po, ianao ilay Andriamanitra be fitiavana. Misaotra ny amin'ny famonjena nataonao anay Jesosy ray malalana eo. Mbola ndreto indray izahay menao famindram-po tratra izao andro anio izao Jesosy Tompo. Fantatray tokoa fa ianao no nanoranay ny lalana ny zoranay, ianao Jesosy no lalana sy fahamarinana izay arahanay. Vonina ny andray ny fahamarinanao izahay reto Jesosy, ary vonina ny anaraka ny dianao mandra-pahafatinay Jesosy Tompo. Mamela ny elokay, manafanay amin'ireo ratsy rehetra izay nataonay, fa izany no hevitra mampisaraka anay aminao Jesosy. Atolotra ianao eto anatrehanao ireo eloka vitanay ireny Jesosy, angatanay famindram-po aminao izany. Atolotra ianao io koa ny eloka ny firenenay jereo manokana Jesosy, ny Madagasikara io. Dio izahay tsirairay avy reto Jesosy, sasa madio mba ho afa-keloka, adio angatsakatsaka eo anatrehanao izahay Jesosy. Sady fahotana ratsy izany, izany ihany no mampanalavitra anay aminao Jesosy, ka izany no angatanay talaonay aminao ho afaka ireo ratsy rehetra, ireo ratsy vitanay, ireo ratsy vita amin'ny firenenay Jesosy. Sasa madio izany rehetrarehetra izany, fa ianao no mahita ny adosonay tsirairay avy reto, ny alimenay Jesosy. Apetraka mandrakariva olo pelantananao momba nay tsirairay avy reto.
apetraka aminao jesosy mba ho ahafahanay mihetsika sy miezaka hitady anao mba hikasika amin'ady zoron-dambanao fotsiny ara jesosy a tola hijamba dia ho sitrana zahay tsirairay aby rehetra azo hery izahay azoto hitady anao mandrakariva indrindra anohitra ny ratsy a ny fonay jesosy a ianao jesosy malalanay no anafaka anay misy somatoky izahay jesosy fa ianao rery ihany mpamela heloka jesosy a tsisy olombelona anafaka ny heloka ka hiteny an'izany afa tsy ao aminao rery ihany ianao jesosy nampibata fandrinan'ilay marary ny paralysisa reny jesosy ianao nampiseho fagagana lehibe teo masombahoaka maro ianao koa nanasitrana anay rery jesosy a fa volombelona amin'izany fanasitrana izany zahay jesosy a ianao nanafaka anay ianao nanome anay fahendrena fahalalala feno nantrosa anay bedabera jesosy tsy nafahanao zany a mararymaro teto amin'ny groupe izay maharesy nanehoanao fahagagana maro aseho ifagagana toy izany koa firenenay jesosy a aseho misy matoky zahay jesosy a amin'ny alalan'ny vavanay tsy miteny no tsy anehoanao an'izany aminay amin'ny alalan'ny fonay sy ny sainay tsy mangataka amin'ny fandramponay tsy azahoanay an'izany ka apetraka eto anatrehanao zany jesosy a tolotray mafy ianao zany jesosy a inoho izao vavakay izao jesosy malalanay eo afaho izahay mba ahafanay ifandreta miteraka aminao hositranonao zahay jesosy a ho afaka amin'izany fahotana rehetra zany reo ankohonanay ireo jesosy a ta eo manokana izay tsirairay avy izay tonga eto an'io tsy ho diso anjara amin'izany zahay jesosy a misy matoko mandrakariva ny fitiavanao matoko sy milanao isan'andro ny fiainanay jesosy a fantatrao izany fantatrao fa tsisy miafina aminao mombanay tsirairay avy rehetra na dia tsy miteny ara ny vavanay jesosy dia efa fantatrao izay any anatin'ny fonay ihany jesosy malala-pamindra fo mamindra fo aminay jesosy a mamelany elokay a fa ianao rery ihany no antenanay anasitrana ny madagasikara-nay firenena rehetra izay petrahananay jesosy a dia ianao ihany a no fanasitranana antenainay lay amin'izany fanasitranana no ilanisambatan'olona jesosy a zany a ahafahanay a mifandray aminay ka hikatsaka mandrakarivanao izahay jesosy a andraizany famelan-keloka lehibe avy aminao izany izay tomboahitra lehibe avy aminay tokoa izany fifaliana ho anay no mandray fanasitrarana jesosy satria afaka ny enta mavesatra aminay ka rehefa afaka ny mavesatra aminay jesosy dia mora ho anay ny fandray aminao a tantara aminao isan'andro miresaka aminao a izay momba ny fiainanay jesosy tompo avonany anaraka ianao izahay inoho ny vavakay tolotrainao jesosy malalanay a inoho ny atahantanay aminao raiso ny vavakay jesosy a jesosy mpamindra fosy be fitiavana halleloia amen halleloia makasitraka indrindrandrana-bavy Angelina tsika fanatazany vavaka mifony a vavaka mirehatra izany tokoa Andriamanitra manake-pasaona any amaly fitianao raha navavy Angelina dia tahiny tompo maherezatra ny hatrany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany misaotratsika rehetra ihany koa nahatrany an-trano fa tapitra eto ny fandarantsika raha tsy mbola tonga eny amin'ny ranandro jesosy ka tahiny tompo samy velona nasoa matsara tsika dia raha piso rentsika efa eo neto a rapiso amin'ny sivira sasany alina samy tahiny tompo a baonoi daholo a dia samy matrika tontolo andro mahafinaritra be indray rapitso mahereza rapitso akiradio point radio 12345.com afahanao miheno izapeo akiradio mandeha andro manalina ny akiradio a azadinonao zany na izy toerana misy anao zany a amin'ny ora rehetra na matory anao a na mifona eny an-dalina na iza afaka miheno foana anao ny akiradio point radio 12345.com samy tahiny tompo daholo a dia rapiso rentsika abeona halleloia amen misaotra aminao nahatrany trano farany ho an'i jesosy ny foninaitra amen